Mahafinaritra miarahaba-tsika rehetra indray manonona ny fiadanan'i Jesosy anjaka sy anapaka ao anivon'ny fiainantsika tsirairay avy. Haleloia. Tonga eto indray izay telo amin'ny rahavavy tonga ifampizara amin'ny analan'ny fanontaniana hitondra anjara-biriky ho amintsika tsirairay avy. Ka mialohany hitondrana izany fifampizarana izany dia raha mety ianao aloha dia efa afaka antsika ho fametrahana feno eto anatrehan'ny Tompo ity fiarahantsika eto ity. Dia ndao ary iara ivavaka. Haleloia. Ray masina tsara indrindra, rainay amin'ny analan'i Jesosy ianao. Misaotra anao izay Tompo fa nomena ora sy fotoana indray izay rehetra afaka ifampizara amin'ny analan'izao fanontaniana ho apetraka izao. Misaotra Tompo fa tombony ho anay indray ny mifampatsiahy, mifampizara, mifampananatra ihany koa, mifampitondra anjara-biriky ho amin'ny fananay tsirairay avy. Ka misaotra indrindra satria ho anay velon'aina no afaka manao izao fifampizarana izao. Fanahy masino irahako ny fiasanao lehibe izay hiampitahanao ny teny rehetra ho any am-pony tsirairay avy izay omenao fahafahana eto hihaino izao fifampizarana izao satria asanao zany. Asanao no mitondra ny teny rehetra ny am-pony tsirairay avy ka sokafo indray raha ny fandrenesana, sokafo ny fo amam-panahy mba tsy hisy alamaina fa mba samy andray izany anjara-biriky izany ny tsirairay avy izay biriky hoentina eto izany. Ka misaotra sahady Tompo ary ho atombokay amin'ny analany anaranao Jesosy izao fanontaniana izay fifampizarana ho atao eto izao. Misaotra Tompo. Haleloia. Amen. Amen. Ia, efa hitako tsindrin-doana be ianao dia reto rahavaviko reto ihany koa efa te hiteny be izy reto fa andraso aloha ho apetrakitsika aloha ny fanontaniana. Inona raha izany fanontaniana fa za mihaino koa mba handray anjara tsy ianareo reto ihany no afaka miteny izay mihitsiny, izay eritreritro izay mihitsy no izy afaka omena fahafahana antsika rehetra hamaly ny fanontaniana izay ho apetraka eto eo ambanin'ny fizarana ity, izany hoe amin'ny alalan'ny komantera no hamalinao dia omena fahafahana tsara zany ianao. Ny fanontaniana ho apetraka dia hoe inona ny atao hoe fahotana. Dia hoy izy haiko be izay zavatra tsotra kely, fahotana, mangala-baton'olona, jangajanga, manota. Ia, fandongo io mentsika ny rahavavy ny fitenenany ho voaboasany amintsika izany hoe inona marina ny tena fahotana aravy aiza koa ny andohany izany ndao mentsika ny rahavavy ny fitenenana dia isika rehetra ihany koa afaka famiomakomana amin'izay anjara valiny avy any aminao mba ho fifampizarana ao amin'ny fanahintsika rehetra. Ka ndao ary raha isika mpitiavana ny rahavavitsika hitondra izay anjara-biriky avy any amin'izay. Ndao ary. Fiadanana ao aminao sy ny ankonanao, fiadanana ao an-dapanao. Dia mankasitraka ihany koa ary miarahaba ny mpampian'Andriamanitra nanome fitenenana dia handray anjara-biriky amin'ilay fanontaniana hoe inona ny atao hoe fahotana na hoe inona ny tena hevitra izany hoe ota izany na hoe fahotana izany. Dia handray anjara-biriky ny tenako dia tena Andriamanitra anankiroa no hoentiko handraisana anjara anehoako hevitra an'izay ilay hoe inona ny atao hoe fahotana izay dia araka tsy voasoratra misoratra amin'ny Isaia toko 5:5 dia ny 9:2 dia ny Romana toko 5 dia ny 9:9. Vakitsika ny Isaia toko 5:5 dia ny 9:2 izay mivaky toy izy aminaran'ny Tompo fa ny elokare no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Dia toy izy antsika amin'ilay Romana toko 5 dia 9:9 fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty haondra antsika Kristy. Aleluia. Amen. Izay tena Andriamanitra izay no hoentintsika no entiko
andraisana anjara zany makafakana le hoe inona no fahafantarako an'le hoe inona no hevitry ny teny hoe fahotana na hoe inona marina le antsoina hoe fahotana. Raha vao miresaka otritsika dia ny tonga ohatra antsika avy hatrany dia tonga tsika dia mahita hoe mpangalatra, mpivarotena, mpitsangatsanga, mpamonolona, reny zavatra rehetrarehetra reny endrika fahotana daholo hita maso ary endrika fahotana vanim-poty sampy, ny fampirafesana, za zavatra rehetra zany dia hitantsika daholo hoe fahotana miendrika fahotana reny. Nefa zany androany te hitarika an'izay manokana dia te hitarika antsika manokana hitodika mihitsy ny hoe any amin'ny fototry ny inganjan'ny fahotana zany mihitsy aloha. Hoe fahoviana no teraka ny fahotana ary taiza no nahaterahany zany fahotana zany. Tadidio fa misy daholo ny fiandohan'ny zavatra ary misy koa ny fifarany, misy fahaterahana dia misy fahafatesana. Na ny ten'Andriamanitra dia milaza an'izany mihitsy hoe ao ny andro manana ny androny avokoa ny zavatra rehetra dia mba masoandro, ao ny haterahana, ao ny valiana, ao ny domanina, ao ny hafatesana. Zany hoe misy ny fiandohana dia misy ny fiafarana. Dia raha hiverina ny andohan'izao tontolo izao tsika dia tsaroantsika tsara fa Andriamanitra nanorona an'izao tontolo izao. Ary rehefa naorona izao tontolo izao dia namolavola any Adama sy Eva izy. Dia ny ndao sika ana olona mitovy endrika amintsika dia nametraka ny Adama sy Eva tao amin'ny saha-edena. Tany amin'ny saha-edena no niandohan'ny fahotana. Tany no teraka ny ota voalohany dia nanaranaka tamintsika taty hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia nanten'Andriamanitra ny torotoronina tamin'ny fahotantsika. Izay mahatonga antsika hoe mila manatona an'i Jesosy Kristy tsika, mila diovina amin'ny raso an'i Jesosy Kristy vao afaka amin'izay le hoe fahotana izay mamatotra antsika izay fa hatrany amboaka mihitsy tsika dia efa mikoriana ao anatintsika izay fahotana izay satria izay no lovana avelany Adama sy Eva ho antsika nanaranaka taty amintsika ilay fahotana. Dia hiverina tsika ao amin'ny saha-edena. Dia hitarika ny saina hoa hiverina any amin'ny saha-edena. Rehefa niteny Andriamanitra hoe azonareo hinanana sy hanjakana ny zava-boary rehetrarehetra fa tokana dia ny azo eo avoan'ny sano aza hinananareo. Fa amin'ny fotoana hinananareo azy dia ho faty tokoa ianareo. Ny zavatra nitsanga nefa dia izao, nanina ny hinana n'ilay voankazo efa nandrarana azy Adama sy Eva teo no teraka ny fahotana voalohany ary tao amin'ny saha-edena no nahaterahany indiota. Misy moa fanontaniana adaladala izay apetraky ny olona mandrakariva hoe nanjipaiso na poma na tsy voaloboka na sahala amin'izany. Dia fanontaniana faharoa koa dia efa maninona no navelan'Andriamanitra baranahany be ohatran'izany nefa efa fantatra fa voankazo faty. Dia maninona no navelan'Andriamanitra baranahany. Dia za teteny aminao androany hoe ilay fahotana voalohany izay nataony Adama sy Eva dia ny désobéissance na le hoe fandraisana le hoe libre arbitre. Izany hoe tsy nihaino intsony an'ilay fanjarana, tsy nihaino intsony ny anatra izay nataon'Andriamanitra fa nandeha tamin'ny herin'ny tenany nanapa-kevitra ka nihinana ilay voankazo efa nolazaina hoe aza hinananareo fa ho faty tokoa ianareo. Ny tsy fankatoavana zany ny fototry ny fahotana voalohany indrindra. Ary raha mandinika ianao hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsy fankatoavana ny fototry ny zavatra rehetrarehetra. Aza mangalatra, tsy mankatoa dia mangalatra. Aza mamono olona, tsy mankatoa dia mamono olona. Dia nefa tsy hitarika ny sainao konkoa fa tsy zavatra hita maso mivandravandra ohatr'izany ihany koa ny fahotana fa mahatonga hiteny hoe tsy fankatoavana ilay izy na amin'ny fiainana andavanandro iainantsika fotsiny ara. Ny tovovavy kely tandremo miarakaraka amin'ny lehilahy ny amangingina sy ny sisa tandremo sao dia be vokasa. Tsy fankatoavana tsotro izao. Le tendray aman-dreny dia inona fa tsy miteraka tsy manambady. Lasa maditra manao ohatr'izao tany mangalangalatra famerim-bola tandremo mangalangalatra avy lasa mangalatra tsenan'olona mamaky an'ity lasa any am-pigajana miandoha amin'ny tsy fankatoavana daholo ireny zavatra rehetrarehetra ireny. Ka Andriamanitra raha nametsaka ny Adama sy Eva tao amin'ny saha-edena tsy nametraka olona ho prisonnier mihitsy izy na hoe ho andevo fa tena hoe ndao sika namboatra olona takantsika. Izany hoe ny tanjon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany dia niarako sy arahanao mandova amin'ny Kristy. Izany hoe tena letsika miara-mandova amin'ny Kristy, miara-miaina amin'ny Kristy, milamina tsara miaraka amin'ny Kristy amin'ny fiadanana, fahadiovana, fahamasinana, fahamarinana. Izay ny tanjon'Andriamanitra. Ary izay ny plan-n'Andriamanitra hatramin'izay. Izay no nahatonga n'Andriamanitra nandefa ny Jesosy Kristy satria i Adama dia tonga lafatra tamin'izany fotoana izany. Ary immortel fa rehefa teraka ny fahotana dia maty izy dia lasa
nanota. Dia nalefa Jesosy Kristy izay zanak'Andriamanitra tsy nisy fahotana. Dia jereo fa mahasamihafa any Adama sy Jesosy. Jesosy nakatoa ary naverimberiny matetika hoe tonga hanao sitrapony raiko izay naniraka. Tsy ny sitrapoko no ataoko, tsy izay hafaly eny ataoko, fa izay hafaly ny raiko. Le fankatoavana no nahafitra n'izao tontolo izao. Le fankatoavana no nanosika an'i Jesosy ho fady teo amin'ny hazojaliana ho famonjena azy ianao. Ka amin'ny fotoana tsy ankatoavanao zavatra, amin'ny fotoana anaovanao tsinitsinina an'izay le hoe aza atao kanefa mbola atao, dia efa ao anaty fahotana ianao izay. Indrindra raha manao fanahinina. Kanefa kosa ekilibreko kely le izy. Raha toa ka zavatra mikasika an'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra kosa no anjarana anao hoe aza atao. Ohatra aza mifadifady hanina izany, aza manao fafolon-karena izany, aza mivavabavaka izany, aza manao asa soa izany. Izany raha izany kosa no andrarana anao dia lavo aza ankatoavana. Satria zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Feheziko tokana le izy. Amiko manokana, izay ny fitarian'ny fanahy masina farisendahatra, ny fototry ny fahotana sy ny hevitry ny fahotana dia ny tsy fankatoavana. Satria izay no ny andohan'ny fahotana tao Zahedena. Izay no nahalavo ny Adama sy Eva, ka mbola mahalavo azy ianao hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Dia mirary soanao indrindra, mampaheranao indrindra hankatoavy ny sitrapon'Andriamanitra. Mahaiza mihaino sy mankatoa, fa izany foana no mahasolafaka antsika olombelona hatramin'ny voalohany. Dia aza mandeha ary ny herin'ny tenanao fa mandihana izay mandeha araka ny fanan'Andriamanitra, izay manaiky tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Mandihana araka ny fanahy dia tsy antanteraka ny filan'ny nofitsika. Manaova ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Mahafaty antoka kely raha jerevana amin'ny fomba fijery amin'ny olombelona. Izaho izay tsy mahazo mamaly ratsy, izaho ve izany tsy mahazo manao an'izao, izaho ve izany tsy mba manalanala azy, izaho ve izany tsy mba afaka hanao an'izao. Tanora nefa tsarovy. Aleo miaritra kely, mandalo fahoriana vetsivetsy dia miana-tsambatra mandrakizay. Ka tsy hampahery ianao amin'ny anaran'ny Tompo fa ny havaliny avy aty amiko dia ny hoe ny fahotana egalina tsy fankatoavana, satria izay nefa nahasolafaka any Adama sy Eva hatramin'ny voalohany. Dia mankasitraka ny tompony andraikitra na amin'ny fitenenana dia ny voninahitra ho atolotra an'Andriamanitra irery ihany. Mahery indrindra tompoko, samy hitahiny Tompo. Amen, aleloia. Ia, mankasitraka fenao ny ravavy nitondra izay valy ny fanontaniana feno dia tena feno teo izay mino fa nandray ianao tao ary rehefa voarainao ny valiny hoe tsampanao ry fantatrao loatra izay hoe fahotana izay dia endrika tsy fankatoavana. Ka samia mandray ny zahaza tandrify azy itsika rehetra. Ia, mbola manana ravavy iray isika izay efa vonimbonina ihany koa izy mba hitondra ny anjara-birikiny koa izy hamaly izany fanontaniana izay apetraka izany ka ndao araloha omentsika anjara fitenenana ny ravavy dia mbola miveriny ety ihany ndao ary. Miarahaba antsika rehetra ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amin'ny tsirairay avy izay mandre mba hanjay anjara amin'ny fanomadiana ny fanontaniana izany dia ny hoe inona no atao hoe fahotana. Ny atao hoe fahotana dia ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mandika ny didiny folo. Dia alaiko ohatra hoe aza mangalatra. Dia ny aza mangalatra izany dia hoe tsy voatery hoe aza mangalatra be da be ny marika ny hoe mangalatra nangalary ny anona koa namaky trano koa ihany dia efa nangalatra izay. Tratra nangalatra tany an-tsena koa ihany dia efa nangalatra izay. Fa misy ataontsika le izy nefa tsy fantatsika ao tokantranontsika ao. Dia alaiko ohatra hoe misy zavatra tianao le izy ao tokantrano zao tianao dia alainao fa mangalatra izay ny anarana, tsy miteny amin'ilay olona ianao fa alainao le izy. Dia alaiko ohatra koa hoe ao anaty paosiny vadinao le izy dia alainao, dia tsy miteny ianao
dia nefa mieritreritra ianao hoe anivadika any anie ana, non, tsy anao ilay izy dia azalaina satria fahotana zany atao hoe fahotana koa. Dia amin'ny famonoan'olona koa ohatra, famonoan'olona ianao, efa haitsika daholo hoe famonoana olona tifirina dia maty, amin'ny saviana dia maty. Fa misy koa zany amin'ny fieritreretana koa, amin'ny fihetsika ao, amin'ny fieritreretana dia efa fahotana daholo zany. Zay nitsaraka isika zany hoe za zao tamin'izaho mbola fianako tamin'izao totra tsy tiako, tena tsy tiako tarehy, tsy tiako bika mihitsy ity rafozako tato an-tranoko ity dia inona ny ataoko? Tsy sindra maty any ity fa manan-kaleo be anahy mihitsy amin'izao tokantrano zao. Leo dia ompako izy. Fa fahotana koa zay tsy manompa an'ilay olona ho faty. Raha maty tokoa ireo olona dia ahoana ny farako? Fahotana be anatren'Andriamanitra zany. Manaeritreritra ratsy zay hoe fahotana amin'ny alalan'ny fisainana. Fieritreretanao hoe mieritreritra ianao hoe rariko ho faty ilay olona. Hoe sindra maty ihany koa torakemba ty. Dia efa fahotana zay. Dia amin'ny alalan'ny fihetsika koa. Omaly koa zao za nisy zavatra tiako dia nividiako dia nafeniko ilay izy. Dia raha nafeniko ilay izy dia sady mijerery no manafina an'ilay izy, mijerery dia nampatsiahivo ny fanahy masina anahy ilay izy hoe tsy mety ny ataonao. Fa ohatrany hoe mangalatra koa zany amin'ny alalan'ny fihetsika ilay izy fa tsy amin'ny alalan'ny geste ny ataoko fa tsy amin'ny alalan'ny hoe mangalatra tena hoe manafina zavatra. Efa tsy akasitrahan'Andriamanitra dia natsapa-tena dia inona ny ataoko? Nalaiko ilay zavatra nafeniko dia nataoko ambony anatin'ny inona moa izy ty? Anatina placard ao. Dia hoe tsy mety ilay izy. Mifonako manko ilay izy satria zay koa amin'ny alalan'ny fihetsika. Rehefa mivavaka asika dia hoe mifoana Jesosy, mifoana amin'ny alalan'ny eritreritro. Nanota amin'ny alalan'ny fihetsika. Zay koa zao dia tsy arako n'olona. Io fihetsikanao io zao ianao mihatsara velatsiry koa tsy akasitran'Andriamanitra reny. Satria ahoana? Fonao dia rehefa mahita n'olona iny dia mitsikitsiky dia ahoana kia dia inona vaovao dia nefa ao anaty fonao tena maloto, ratsy, mihatsara velatsiry. Dia nefa rehefa mitondra iny aky dia tena ananako elaela be iny fa nanaovany anazy dia tena namparary ny foko. Tsy afaka anaty mandra-pahafatako. Nefa teo aminao izy dia niteneninao dia manana ke elaela dia mihatsara velatsiry tsy akasitrahan'Andriamanitra. Ota daholo reny. Tsy voatery hoe reny mihitsy ny tsy araka asika. Mitentsika hoe tsy manota. Non, manota daholo ny olombelona fa amin'ny alalan'ny zavatra maro isan-karazany no anotahantsika. Dia izay natao hoe fahotana. Amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny eritreritra, amin'ny alalan'ny tsy voatery hoe vonoinao tsatoanao antsy ilay olona iny tena mamono olona ianao. Fa na io eritreritrinao io aza ratsy aminy dia efa mamono azy zay. Efa fahotana zany. Raha maty tokoa ary ilay raha matoby dia ahoana? Dia mankasitraka anareo miheno hanahatra amin'ny farany dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen, halleloja. Ia, mankasitraka koa anao rahavavy tondra izay valin'ny fanontaniana momba ny fahotana izay tahina manokana ianareo mirahavavy. Ia, raha fitinina zany ny voambaran'izy mirahavavy teo voalohany indrindra aloha iverenantsika kely ilay valiteny teny alohateny hoe rehefa ny sitrapon'Andriamanitra no andraran'olona anao dia tsy akatoavinao ilay fandraran'olona fa tohizo ilay sitrapon'Andriamanitra. Ohatra manao asa soa, manao asa fanampiana amin'ny fiangonana sy ny sisa rehetra izay fantatrao fa any tompo dia raran'olona ianao ny amin'izay dia tsy akatoavinao ilay fandrarana fa tohizo ilay asan'ny tompo efa nataonao. Fa ny fahotana sy ny fantapantatrao zavatra ratsy andraran'olona dia akatoavo ireny fa tombonoanao satria any amin'ny fankatoavana no hahitanao ny valiny hoe egalina fahombiazana avy ao. Dia raha fiteny ihany koa ny amin'ny teny rahavavy farany teo dia ny hoe ny famonoana olona akolaka.
zany hoe misy famonoana zany avy de io ny antsy atsantoka na hoe tia poizina de maty ianao a fa famonoana kolaka amin'ny alalan'ny eritreritra, amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny sinsisa teny ihany koa de mamono olona koa maro be a raha tena voaboasana fa raha fitiantsika zany izy rehetra teo zay a de hoe fakatoavana égale fahombiazana de tsy fakatoavana égale fahafatesana de anjarantsika no misafidy zany ka izay sy izay indray raha no anjara-biriky izay natolotra telo miravavy nozaraina tamintsika teto androany a tsy ho ela de ho hitanao ihany koa ny deuxième partie an'ity fizarana momba ny fanontaniana ny fahotana ny hoe ohatran'ny ny fahotana tsy ho ela koa izay de ho hitanao a de manentana antsika rehetra azoto hatrany ihany koa iaino azoto hatrany ihany koa mba mandray anjara amin'ny fahamalina satria isika no mifampizara isika velonaina no afaka mifampizara indraindray mety mba nivaliny avy any aminao koa no raisina hoe ay tena marina tokoa zay ary zany tokoa no tena iainako mety amin'ny alalan'ny soratransika ihany koa izany iaga de tahiny tompo manokana ho an'ny olona rehetra zay makatoa ny fifampizarana zay mba nentinay ao anjara-birika tamin'ny tsirairay avy androany samia raha tahiny tompo a ho an'ny tompo rery amin'ny voninahitra halleloia amen mandianina amin'ny fiadanana amen Ifutaki ni fahotana veloma fapoze ni fahatsambana izao tsy anaiky ho ataonao fiasana fa efa nahita n'ilay fahazavana saya fapana kuvelumianao velumau mandrakizai nihivenanai uamini tesosirai renja fe nunetinao namitahana ironamanai jonaman saya fapana kuvelumianao velumau mandrakizai sosirai veluma ridevoli belabarambo velumi aminao faloza mampititra tampo ny toeranao de amin'ny amin'ny afosignelo zay kosa uamini tesosiani kuamini hanaran tesomaheri uentiku anidianorizatana mivokianao diretuzianisani feri fahani tesosi azivo vidinirani cincerencafe mitahana ironamanai jonaman saya fapana kuvelumianao velumau mandrakizai nihivenanai uamini tesosirai renja fe nunetinao namitahana ironamanai jonaman saya fapana kuvelumianao velumau mandrakizai nihivenanai uamini tesosirai uamini tesosirai